Vatsimpana etin'ny pasteur Ratsianarivo Léa. Tsika isotra sy hanome voninahitra n'Andriamanitra tompontsika, mbola nahatratrarantsika indray ty andro voalohany amin'ity volana febroary taona 2024 ity, izay volana faharoa amin'ity taona ity, hivavaka isika. Endrery Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina ny alehibe ny fitiavanao sy ny famindraponao, mbola velonay nahatrapamonjena izahay tsiraray avy, ary mbola nahatratra ty andro voalohany amin'ity volana faharoa amin'ity taona ity. Faly ny fonay noho ny famindraponao sy ny fitiavanao, ary dia mbola fantatray fa te hampahery anay ianao, te hampafantatra anay ianao ny sitraponao, ary te haneho ianao fa tsy misy mpamonjy afa-tsy ianao rery ihany. Haidio ny fanahinao masina ra Jesosy aminay tsiraray avy, manaraka sy miaino izao vatsim-panahy voamaranay izao, mba tena hahatsiaro sy handrainao tanteraka ho tompo sy mpamonjy ny fiainanay. Dia mitenena mandrakariva Jesosy amin'ny alalan'ity mpanomponao izay manaiky ho fitaovana fanirakira-kao hanambara ny fitiavanao. Aleluia. Amen. Faly miarapantsika rehetra indray tratra izao maraina vaovao izao, ary ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny vatsim-panahy amin'ity maraina ity dia amin'ny filazantsara Luka 7:10 andininy 10, ary toizantsika izany ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina 5 andininy 10. Rehefa hitantsika dia ho vakiana misesy amin'ny anaran'i Jesosy. Fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Fa raha fonom-bola fahavalo aza isika no nampihavanina tamin'Andriamanitra tamina hafatesan'ny zanany, maika ny hamonjena antsika amin'ny fahavelomany ankehitriny rehefa nampihavanina. Amen. Raha io andaratsoratra masina voalazan'ny Luka io no jerevantsika indray mitompo maso dia fototra maneho ny tena ivon'ny iraka no totosain'i Jesosy Kristy Tompo teto ambonin'ny tany. Ary izay indrindra no mampiseho sy mampatsiahy antsika amin'ity androny ity hoe Andriamanitra irery no mpamonjy, Jesosy Kristy irery ihany no mpamonjy antsika tsiraray avy izay mino sy matoky azy. Ary io tenin'Andriamanitra izay voalaza amin'ny Luka io izay manambara tsara fa i Jesosy Kristy Tompo izay tonga hitady sy hamonjy ny very, ary izay koa no tokony ho tsarovantsika izay mpino sy manaradia an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, sy tokony ho tanterahantsika izay mitory ny filazantsara ny Kristy Tompo sy mizara ny fitiavany, fa ny ivon'ny soratra masina, ny ivon'ny asa izay tanterahantsika sy ny iraka tanterahantsika eto ambonin'ny tany dia ny hitady sy hamonjy ny very. Mila matsiaro izany sika fa miorina amin'ny ran'i Jesosy Kristy izay nalatsanao antsika sy ny fitsanganany tamin'ny maty, ny famonjena ny mpino kristianina. Izany no namelany ny eloky ny mpino sy ny nampihavanany antsika tsiraray avy tamin'Andriamanitra ray. Fiandohan'ny famonjena ny fahatsapana izany, ary rehefa mahatsapa izany tsika dia ny famonjen'ny mpino dia mitohy amin'ny alalan'ny finoana velona sy ny firaisana amin'ny Jesosy Kristy Tompo velona koa. Raha tena lehibe tokoa ny fitiavan'Andriamanitra antsika, ka nalefa ny ho fato antsika ny zanany lahy, tokana fonontsika mbola fahavalony, manao ahoana re moa no alehibe ny fitiavana antsika no ny tonga Jesosy Kristy zanany, ary no ny tonga koa tsika ho lasa zanak'Andriamanitra amin'izao ankehitriny izao. Tsy hanao izay fomba fiomanana rehetra ve izy mba hamonjena antsika? Ary isika inona no ataontsika rehefa tonga ilay Jesosy Kristy Tompo hamonjy antsika? Isika ve mba vonina ny hanao ny sitrapony rehefa tonga zany Jesosy zany ka nanolotra ny aina? Mba ohatra ve tsika ka tapa-kevitra ny hanana fahatahorana an'Andriamanitra amin'ny atsipirian'ny fiainantsika sisa rehetra?
mba azahoantsika ny famonjena satria izy no mpamonjy atsika. Mila tsarovantsika mazava tsara fa tamin'ny alalan'ny fahafatesan'i Jesosy Kristy Tompo no anehoan'Andriamanitra ny fitiavany lalina, ary maty ho antsika Kristy mba hahafahantsika manantona an'Andriamanitra sy mandositra ny fahatezerany. Novakiana ho antsika ny tenany ary nalatsaka hisolo antsika ny rany. Mahalana eo amin'ny fitiavan'olombelona ny ahitana olona iray matoan'ny hafa, ary raha sendraka misy azy zany dia lazaina ilay olona tiana fa marina. I Kristy kosa nefa raha maty sorona dia tsy nataony ho an'ny olona tsara fa ho an'ny olona izay tena tsy mendrika mihitsy. Tsy mendrika hoy ny tenin'Andriamanitra satria tsy mendrika izao sy anao, no sady tsy manan-kery koa anavy-tena. Tamin'ny fotoan'andro izany hoe tamin'ny fotoana izay tena tsy nisy natenaitsika itsony dia naneho ny fitiavany lehibe indrindra Andriamanitra tamin'ny alalany nandefasany ny zanany ho faty ka nampihavanany atsika tamin'Andriamanitra ray. Nasehon'Andriamanitra tamin'ny alalany ny fampihavanana atsika tamin'ny fitiavany. Namonjy atsika tamin'ny fahatezeran'Andriamanitra ho avy ny fahafatesany Jesosy Kristy Tompo. Ary raha naneho fitiavana mahatalanjona tahaka izany fony isika mbola fahavalon'Andriamanitra dia alaivo sary an-tsaina iray fa ataony amintsika amin'izao isika efa vita fihavanana aminy tamin'ny alalan'ny zanany dia Jesosy Kristy Tompo izany. Tsarovy ara fa tsy andahoanao ny mpino an'Andriamanitra koa manam-piadanana izay rehetra mandray azy ho mpamonjy. Io no an'ny fototra tsara iorenan'ny mpino raha te hanana fifaliana ao amin'ny Tompo izy. Ka na dia mety misy ny fahoriana, mety misy ny fizahan-toetra, mety misy ny fitsapana, dia izao natao vian-tsaina. Azo antoka fa eo am-pelatanan'Andriamanitra rehefa tena mino marina ianao. Ary ny fitsanganany amin'ny maty sy ny fifaliana mandrakizay amin'ny fanatrehan'Andriamanitra no hiafaran'ny zavatra rehetra ho an'ny mino. Meteza ara handray, hanavao, atoky fa Andriamanitra irery any no mpamonjy aiso anao ilay nandefa ny Jesosy Kristy zanany ho mpamonjy atsika. Ho azy ny voninahitra itsika kosa hitoetra atoky eo anatrehany. Hivavaka isika. Sotranao izay Jesosy, nahatongavanao tety ambonin'ny tany mba hisolo ny elokay, hamonjy anay ary hampatsivinao anay mandrakariva fa ny nandatsahanao ny ranao sy ny nanapotipotehana ny nofinao dia ho famonjena sy fanavotana anay izay adala, izay mpanota, izay tsy mendrika. Jesosy malalo, aza vela anaraoraotra izany fitiavanao sy ny famindraponao izany anefizahay. Fa kosa ataovy vonina mandrakariva, hitory izany famonjenao izany, hitory ny fitiavanao manomboka eo amin'ny tenanay. Ho resy lahatra fa ianao ny mpamonjy. Tsy mahavita teny izahay fa izay rehetra fitahiana, fahasoavana atobako eo amin'ny fiainanay dia avy aminao ilay navita ny famonjena avokoa izany rehetrarehetra izany. Ary ampianaro izahay hitory koa sy ilaza amin'ireo namanay sy tapakay fa ao aminao rery ihany Jesosy Kristy avy a Nazareta no misy ny famonjena. Tazony mafy izay Jesosy fa tsy matananao, ary ampianaro atoky anao fa tsy atehatra amin'ny herin'ny tenanay sy izay rehetra fahalalanay. Ampianaro kosa anetry tena mandrakariva eo ambany tana mahery ny fitiavanao. Misaotra Jesosy io, misaotra mpamonjy io, makasitraka fanahy masina
ilay paipahely mandrakariva ho anao kosa andriamanitra ray zanaka ary fanay masina ny dera sy ny azarany voninahitra mandrakizay. Aleloia, amen. Raiso mpamonjinao mandrakariva Jesosy avy any Nazareta, fa tsy mavita na inona ianao raha tsy eo izy, ary tanterao ny asany amin'ny lafiny rehetra raha tea hitombo fahendrena sy fahasoavana eo anatrehany ianao. Amen.